manomboka ty amin'ny tuilère sainte iny a hatrany amorombe any tuilère de iny hatrany amorombe any a de misy alana mike ao tsy gidro avao ny anatin'ny alana mike io misy ny atao hoe peuple mike fatatsika fa zany exploitation minière zany dia mandeha ny produit chimique ao anatiny ao mandeha ny radioactivité anatiny ao aiza le vahoaka malagasy ry tompoko ampy zay io zany a dia harodanao miaraka ambeo tompoko lahy sy tompoko vavy zany hoe ty fitondrana HVM ty zany a efa manakaikikaiky koa mihoatra ara ny zavatra nataony Hitler tamin'izany fotoana zany tena handripaka an'le vahoaka malagasy extermination zay ny mo mahalaza azy kokoa faly miarabatsika jiaby ndray mpanaraka ny chaîne TV vaovao malagasy vaovao mafana paritaka am'izao fotoana izao a toy ny resaka passe toliara fa manoloan'izay aloha hitatsika zao vidéo fanokevitra voalohany fampidirana teo natao ny solombamboka Tianiko Roberto fa hoe handripaka ny vahoaka malagasy extermination zany hoe mihoatra nataony Hitler hoy izy tamin'izany tamy fitondrana ny HVM na Hera Janor Mampiana am'izao fotoana izao manko zareo mangingina tsy andrinisa-peo hoe makaiza sy makaiza na hoe manahona ny fipetraky ny resaka vahoaka na ny resaka passe toliara izay hitatsika fa am'izao fotoana izao tenintsika zao a nivoaka tao anatin'ny fahanginana ihany koa ireto pikaramanady mba hotrino reny vola azon'ireto pikaramanady na ireto na ny page Facebook zany na ihany koa ny olona vahoaka eny fotony ray aman-dreny na lonaka eny an-toerana izay miteny fa ilaina io passe toliara io na mafisin'zareo ihany koa manko fa hoe fanakaramana olona hanakorontana ataony siteny sy ny ekipany hanohitra ity tetikasa passe toliara ity nanao fanambarana manameloka ny fihetsiky nandian'olombitsy manohitra ity tetikasa passe toliara ity ny ray aman-dreny olobe ao toliara zany hoe na hoe lonaka tsy tokony atao fitaovana politika velively ny passe toliara hoy izy ireo aleo hiasa ny mponina aleo hiasa ireo tanora marobe manana diplôma mirenireny fotsiny hoy ray aman-dreny olobe ao toliara ireto tsahivina fa nanakarama olona hanakorontana indray izy tena andrena solonaiko sy ny ekipiny omaly tany toliara ty dia atao amin'ny développement et émergence mada eo ihany koa ny actus mada serasera mada zava-misy aty rehetrarehetra izay mpanohany fitondram-pandrangana izay milelaka minono ny andrajoela sy ny mafia reto izay mba hoe mahazo vola hotrinona tokoa moa iza moa no tena mahazo tombony ity hitatsika ny olombe arahantsika manko video fanokevitra natao ry zareo olobe lonaka eny antoerana eny any toliara zay a fa na manoloana an'izay dia nanahevitra ihany koa ny kotolele mahitsambo mahakasiky nyity fanokevitra natao reto olobe amin'ny tanà lonaka zay hoe hoatran'izany avendrarina afrikana na ny indrindrindra antsika malagasy zany fa hoe efa aty amin'ny 21e siècle omeny multinational vazaha vola kely ny mpitondra dia ilay mpitondra afrikana mitady fomba rehetra hampenekena ity projet ity na projet hamono olona amin'ny tontolo ihany zany azahony multinational akora vola mijojoampona sy ny mitondra afrikana no mamono ny mampigadra na miaradia amin'ny hevitra rehetra haharaikitra ity projet ity hitatsika manko fa ireto mpitondra fandrakana reto manao tous les moyens mba hisokafana ity passe toliara ity hivoahan'ireo vokatra rehetrarehetra mba firy re tompolazy tompoko vavy no tena olona mahazo tombotsoa moa ve ataontsika hoe tsy vahoaka ny toliara ihany ane fa itidiny de raharaha ny firenena malagasy atsika malagasy rehetrarehetra tokony hetsika amin'ity zavatra ty satria harena atsika lasa n'olombitsy na olona ataontsika hoe mandray micro miteny hoe io mety io mahazo vola kely nareo mba hotrino karama azonareo par mois na hotrino ihany koa ny vola azon'olona izay ataontsika hoe hisokafany ty passe toliara ty mikarama kely olo vitsivitsy eo ve de ataonareo hoe miasa le olona nefa harenatsika mba tsy dinitsika tsy dinareo mandeha makaiza le harenatsika itsika tokony mpanakarena na dia ataontsika hoe mitrandraka eo zareo maro ane ataontsika hoe zavatra misy a Madagasikara harena tsy tambosaina igny fa tsy voatery atao ataontsika hoe io passe toliara io na io ataontsika fa somainty io passe toliara io maro ny harena afaka trandrany manerana nosy tany midadasika maro harena volamena sy ny sisa tsy voatanisa
ka mahatonga an'izany de mihetsika le olona amin'ny tompotoerana de inonareo miforcing fotsiny hoe tsy maintsy atao le basy toliara mba firy tombotsoa hazonareo vahoaka firy no mahazo tombotsoa amin'io rehefa mitaky mahazo ny zony ny vahoaka madinika zay tokony avela io basy toliara io omena rary sehitsiny henona ihany koa ry zareo fa tsy olombitsy mahazo tombony no henona reto manko misy vidéo vitsivitsy izay fa nokefitsy natao olobe lonaky ina tapitanana toliara zay ka mahazo vola kely zareo dia manao pikaramanady zay ataon'ny filipirina andrajoela sy mafia reto andao arahantsika vidéo fa nokefitra ireto olobe na manakaja na manambonaitra ina toerana voakarama mahazo vola kely tsy ataontsika hoe vola be vola kely vahoaka ny toliara manontolo ve no misitraka zany basy toliara zany sa nareo olo vitsy roa telo efatra na 100 200 efa-jato de hoe io fa mety mandroso ny vahoaka ny toliara na mandroso ny tapitanana ny toliara satria misy asa non tsy mety zany ka jerena ifotony zavatra rehetrarehetra fa tsy mety defa de tsy mety ndao rahantsika zany ataontsika hoe vidéo fa nokefitra raha teo pomba piso lelaka pinono any andrajoela sy ny firongony mba asikoafy ny type basy toliara ity asadino hatrany ety plasitipiko vavy ny miabone na manao zay na manao commentaire afatsika matsaritsary zavatra ray ndao aro jerentsika vidéo fa nokefitra nataoro zareo izay avy eto aho satria manana lahelo koa antony fa mare loatsy verevery ajatsy mianatsy reo ajatsy manamasa reo aoka ny resaky politika hatao politika aoka ny resaky politika hatao politika fa tsy aseky fitapitaka antony le raha lazainareo fa hoe bazy nandroany tsy aferany bazy io tsy nisy piasany bazy egny tsy eny bureau-ny bazy fa mba hazahoa hamorivory olo mody atao hoe bazy misy député namory egny misy candidat député egny misy sénateur egny misy olo ny mpanambotsy olo tamin'ny hazanambonao tamin'ny rafalomanan'io egny zany hoe olo politika avao zany egny regny fa nareo izay mba efa nahita lala amity politika ty laha tena bazy ro halanareo magnino nareo laha mitsanga nareo limilahy reo mamonja ny bazy ao mifampiresaka amin'ny bazy ao fa tsy ajareo ro ilareo vonovonoegny olo amy tanatoy eto zaho tsy manome tsiny zandaro zaho tsy manome tsiny polisy manome tsiny miaramila laha misy maratsy egny fa reo mpitarika azy reo ro tena mamono ajareo egny satria tombotsoanareo resaky politika amerevery anareo ajareo fa laha nareo lahilahy mpanao politika zahay za koa ne mpanohitsy fa mila hevitsy hoe ino gny hevitsy tena hanohera fa tsy ataotaoky vandivandy manahaky an'io le raha mahamegnatsy ny politikitsika eto mahamegnatsy tsy politiky io laha fa hala areo fitonja zao atsangano gny tena fanohera ary lafa hamory olo nareo mandalova amy préfet mangala autorisation laha fa nahazo autorisation amy préfet zay vo mahazo mamory olo laha mahazo mamory olo fa gny mambitapitaka aja manahaky an'iregny aloha tsy regny koa fa nouveau politiky zao tsy regny zao fa zahay nanao raha toy taloha eo nanohetsio mifampiresaka amolo mpitonja reo aloha mifanazava aminy aloha fa tsy zahay ro hamitaky vahoaky io fa hitanay malio gny lala zay vo andesy le vahoaky ka hoantsika vahoaky koa oka hazava laha fa tsy teanareo bazy toliareo lafa tsy teanareo tany tsy fitiavanao azy ary manana argument iha mana hevitsy iha hanoheranao azy fa rozy aby tegny regny vandy avao ty atao hoe mahafaty fa izy egny atao mahafaty ihanza mihina siramamy mahafaty mihina tongolo mahafaty mihina ankena mahafaty tsy misy raha tsy hahafaty etoy fa ka fitahan'izay avao olo fa anontaniagnanao amizay hoe ino raha eo mahafaty io fa i mahafaty zay avao anontania fandroe kanao ka lefa mahafaty zay avao tsy misy tombony hoan'ny toliara ino ty fahaizanao fa tsy misy tombony hoan'ny toliara ary indrindrandrindra
ireo manao mahay taratasy ka mavandivandy manao hoe tsy hita cahier de charge zao. Ka hazava amitsika Toliara ampoloko ndray fa ny cahier de charge tompoko tsy base mihitsy nanoratsa azy. Ampoloko ndraiky cahier de charge io tsy base nanoratsa azy fa cahier de charge io miaraka amin'ny fiche technique-ny Toliara Saintsy io ro navily amin'ny base. Député reo no nametsaky code minier ka fitahareo gaso ka fitahareo olo sy nianatsy reo. Fa laha nareo ta mahasaky ka ifagnazava andaotsika ifandahatsy mangala tele raiky nareo volona zahay ifagnazava aminareo koa fa ka mifamitapitaky eto tsika ajareo ka vonovonoareo fahatany nareo ho masolikana ajareo ro vonoareo fasy hoe ty avao. Magnaraky zay faraparana ko raha to fa ty fagnaraka azy farany de zao ndra manao akory ty raha ho volagny olo mamitaka anareo regny de vandy ho iaho satria ndra olo regny ka tsy miasa ny base zao ao, ndra olo regny tsy nisy nianatsy mahakasika an'io mavandy rozy. Député laha député fa tsy nianatsy mahakasika an'io tsy hainy aby karazany fasy amy raha eo tsy hainy fa laha fasy mainty volagny zao fasy mainty zao tsy mahafaty io fa ny mahafaty uranium. Ka laha mahafaty uranium io nareo fa mieritseritsy fa maty aby ty olo a Corée du Nord satria ty raha ataony Corée du Nord mitrandraky uranium nefa mivelo ty olo. Magnaraky zay ino ty hasoa laha ohatsy ka resaky base, ino ty hasoa tagnatsika toy ho mahaja lava, ino ty mahasoa an'izay? Satria député nareo tokony ho hazavany nareo aminay aloha ny différence entre grande mine sy petite mine. Hatsy zay nareo député reo mihily ty vavareo amin'ny safiry ndraky volamena eo, mihily ty vavareo satria misy jalangalary areo baka amireo bakao ka tsy sokafy areo vavareo amin'ny petite mine volamena sy safiry io. Fa amin'ny grande mine ity io mivola nareo satria tsy misy raha ho sindrihy areo amy raha eo ao, tsy misy raha ho hany areo amy raha eo ao fa io drala-panjakana ranoray io grande mine io. Na tiantsika na tsy tiantsika tsy misy firenena tafavoaka laha tsy mampiasa grande mine io. Mba misansintsika mba misy an'io i grande mine io fa reo mivola hoe misy raha. Indreto zahay olobe an-tanà Toliara eto manahelo amy ty raha niseho a Toliara eto n'Androany. Antony de zao tanà toy maty fijalia tsy miasa ty anakaby ka hatao base Toliara eto io hiasa ty ananay manahiranay io ka tseriky zahay misy andian'olo maromaro misaka fa manao tompo la batterie roa ka la batterie io ania tsy manatompo fa hifoko Toliara to iaby io samby tompony aby ka tsy misy mahazo misakasaka io ka manahelo zahay fiesin'Androany rey. Lafa nareo sy reo politiky ty raha politiky reo de solavitsy fa zahay mila miasa ananay reo fa tsy atao fitaova politiky asisika ho gadagada fahatany ho sambomboro fahatany fa nareo mpitariky azy manisy azy io mijobona loha eo nareo manao raha atao fanjakana eo ka miantso anareo fanjakana zahay voa alefasonareo asehy satenanay fa zay misaka eo nareo mahay azy sambonareo fa zay tsy mety ataony fa tiahinay ananay reo tsy atao fa mijaly ananay reo tsy atao verevere ho io avao fa tany io tany haroa fa samby tompony aby tsy misy tompony zao na ianay efa kominy ao fanjakana ao alefasonareo fanjakana ty azy fa malahelo zahay ka manamelo tanteraky zahay fihetsiky raty atao re olombitsy miseho fa misaka batsarasy base Toliara manao an'io fa fanjakana hanao asa io ka base Toliara ampiasana tsy mikasiky base zao alahelonay zao fa mikasiky amin'ny ire olo rey ka mitaona nareo fanjakana mikoiky vohaonareo raha io zay misakasaka eo nareo mahay azy nareo koa mahay tsy hitoroa nareo fanjakana ino maha fanjakana nareo fa ananay reo ka asisinareo ananay oliaky reo ka asisinareo fa samby tompony aby tsika iaby tsy anavaha na iane tompony zay zany kaikanay to koikinay davanay to iaby io zahay raha mandreny be aby ato ty fa tsy misy anavaha maneo ty alahelonay ka manamelo ka amy ty raha niseho n'Androany.
Anaranao. Anarako le Hazomanga, filohan'ny Hazomanga ny Vezo, Leondisy Manjeraka. Eto ny tena anay satria sady zanaky Toliara, Hazomanga amy ty firenena raha manany toy eto. Zahay mahay histoire, ary zahay koa mahay ny foronany ty Toliara tsika ty. Mahakotsaoka azy hainay. Ka eto tsika. Bakany zay razatsika zay teto, tsy misy raha vita eto, tsy misy raha ino eto fa karamanareo roa arivo zahay lafa avy nareo surtout hesiteny. Ka miteny anao teneniko anarana anao satria iha foko bakaia ka foko bakaia zahay ahinao raiky avao Toliara toy va. Iha Robert Laza de miteny anao koa asanao nay tamara valomana vinononao hamono anay ndraiky koa. De zaho mandaso mare miteny an'izay eto mba hihavana. Mikoiky anareo zay foko eto ambany andro, Tanalana, Tanose, Tandroy, Masikoro, zay velo eto vezo mivoy amy ty tanindrazany toy eto. Mikoiky anareo Hazomanga ho avy handiniky raha bereo fa zahay de milaza aminareo fa hanomey hery fanjakany zahay. Hampanambotsy zahay. Zaho aloha nareo maramila zay tandoky ny firenena raha manany toy eto. Maramila, zandaro, polisy, tsy manometsina anareo zaho Robertana Hazomanga. Samboriny izy. Alefa tsy avahany atao soin any izy manao raketo. Nanino moa zay ginandre? Nanao tsy mety ny gadrana io. Ka gadra koa olo reo. Fa tsy zahay avao ro ho gadra. Zaho de miteny eto, vonjy aminareo aho, inareo voateny anarane io. Tsy fankalaina anareo, fa zahay ro vonoenareo satria ilainareo zaho tambazanareo varikapoaky raiky sanandro avao. Zay ne mijaly. Zahay ray aman-dreny voa mafy. Ka milaza eto aho, nareo foko eto zay voateny eto zay. Raha mesitsika ny andraikitra. Iarahatsika miteny eo, tsy maramila avao mandeha eny, hanambotsy ngateny eo. Itsika iaby ho eny, hanambotsy azy de asilika anatonabily, alefa tsy afaha. Mifatotrana aloha izy. Avy eo izy, zay, hahity, iro fanampera rey, olo fahadala rey, rey ro olianareo ty feony. Zaho de miteny eto. Zahay olo madio amy tandraza raha manany toy. Oka maolivotsy ro ady fiakara. Rano mialy vidina mba hasesy fitiavana ny tanindrazantsika neto tsika. Fitiavana ikaihana anareo zao. Tononona anara anareo koa mafehoro mare mitoetsay toy eto. Ka zaho milaza eto. Zaho koa miteny eto. Satria zao. La tsy teneny ty tsy mety. Ary la tsy resaina koa tsy hazava. Ka leo volany fa sy atao dossier, atao ambany latabo ao, maty ty oranao. Fa volany. Miresaky azy tsika mba miavianareo hanao tantara raza tsika zay nandova Toliara toy ty razany, lovany amy ty razany, lova Sitena amy ty razany va toy sa lova Ifanampela sa lova Robert Laza sa lova George. Lova tsika miaraky toy. Ka zay manao tsy mety etoa, fo, tsy afaha. Zay inareo mpanao gazety resako aminareo. Ary resaky midi zay, ty resaky ny volaniko tsy tapatapaha aboaka abiaby so ho fatapoko, ho fatapirenena ka de misaotra tompokolahy makasitaka. Ahafantarana an'izany fisokafan'ny bazy zany ndray satria tombony lehibe ho an'ny faritra izao fisokafan'ny bazy Toliara izao. Lalovan'ny asan'ny bazy Toliara dia velom-panantenana, velom-pifaliana ary manantena zavatra lehibe. Manantena ny fivoarana ara-ekonomika ka dia akory ny afalianay fa dia faly zahay am'izao androany zao izaho sy ny vahoaka rehetra ny solopeny eto androany. Aty amin'ny faritra Antsimandrefana no tena faritra ahitana ny secteur minier betsaka indrindra. Ary izahay eto amin'ny toerana izao dia mametsaka ny bazy Toliara ho anatin'ny secteur clé ho an'ny fampandrosoana ny faritra Antsimandrefana. Zay hoenty ny lasaty amin'ny voakany Toliara. Ka natao zao ataontsika hoe fangatana tsodrano.
amin'ny autorité traditionnelle eto zao satria hanomboka ny asa ny mpiasan'ny orinasa ny fanatanterahana ny route minéralière dia ihany koa ny fanamboarana ny digue de protection ny tapana atsimo ka zay no antony atokavana eto ny autorité locale eto niatrika ny fanatanterahana ny fomban-draza moa zany dia fahitahita-pony vahoaka ny Toliara efa mataonany nanomboka tamin'ny taona 2020 no makatia dia tsy mitsahatra ny tenanay mitondra ny feon'ny vahoaka ka raha manontany nareo inona ny zavatra andrasana voalohany moa zany dia hisy ny asa famoronana asa ho ny tanora hisy ny famoronana asa tsy mivantana koa ho nareo mpandraharaha amin'ny resaka eo amin'ny resaka hôtely zay ny fitaterana sy ny rehetra ka le izy zany dia hoe hiteraka famokarana harena ary hampiakatra ny fari-piainana atia tena hisy fiantraikany mivantana amin'le hoe ady amin'ny fahatrana amin'ireo andro telo zay voalaza amin'ny ny lahara-pahamena ny fotorano dia ny hoe fanomezana tombotahy ny mahaolona ny resaka industria dia ny hoe ady amin'ny ny resaka fanjakana tsara tantana dia izy satria rehefa misondrotra rehefa misy ny fidiram-bola dia mihena ny tsy fandriam-pahalemana satria ny fidonanana napona sy ny fanandanasa dia anisan'ny tena hoe antony lehibe mampisy ny tsy fandriam-pahalemana ny famoronana asa araka voalazako teo fampitomboana ny fidiram-bola isan-tokantrano ary indrindra hisy ny fanana ny mpampiasa vola ny fatokisana amin'ny fitondram-panjakana dia ho maro mpampiasa vola ho tonga tsy ny Toliara ihany fa eto Madagasikara satria misy ilay atao hoe risque pays zany dia mihena eto Madagasikara fa sécuriser